Miaraba topokilasy topoko vavy amin'izao ary zoma fa raika ambopolo ny volana martsa 2022 izao makasitraka antsika rehetra izay manaraka hatrany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Madagasikara télévision amin'ity alina ity. Tonga soa tsara indray araka farinana ato amin'ny fandarana resabe isika amin'ity alina ity. Ny resabe toy ny mahazatra anasana vahiny hitondra fijery hitondra hevitra makasika raharaham-pirenena ary ankoatran'ny raharaham-pirenena dia makasika ihany koa ny raharaha any anivon'ny faritra samihafa any toy izay efa nentina reto tamin'ny fandarana sasatsasany. Amin'ity alina ity dia hitodika kely any Fianaratsoa any an-drenivohitry Betsileo antsika amin'ny alalan'ireo vahiny mirahalahy izay nasaina atao anatin'ny fandarana hitindinika sy hitafatafa amin'izao alina izao. Vahintsika arak'izany Andriamatoa zany Randriamarikoto Benjamin sy Andriamatoa Randriaromanana Patrick Arzalolo dia anatin'ny sehatra isina adihevitra anankiray makasika raharaham-pirenena antsoina hoe Sakaizan'ny Lacroix na Ami de Lacroix. Miaraba nareo raharaha tonga soa tsara atao anatin'ny fandarana amin'izao alina izao. Misaotra nareo ihany koa vahiny eto na dia atao hoe any amin'ny 900 kilometatra mialan'ny renivohitra za no tena misy anareo nanaiky resadresaka amin'ity alina ity. Ya miaraba fa dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fahitalavitra MATV mba isarasaranay makasika ny tanàna ny renivohitry Betsileo, ny tanàna ny Fianaratsoa zany sy izay mba fomba fijerinay koa any amin'ny 900 kilometatra mialana Antananarivo any ny raharaham-pirenena. Dia mamerina jeraba zay ihany koa fa ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana. Hiditra avy hatrany anatin'ny votoatan'ny fandarana antsika fa mialoha zay aloha tsara ihany ny ampahafantarana mampijery antsika hoe iza moa ianareo, iza ilay fikambanana na karazana cercle de réflexion, groupe de réflexion izay entinareo eto. Ami de Lacroix no anaran'ilay izy fahafantarana an'izany hatramin'izay zany Lacroix zany gazety ny nahafantarana azy inona marina ny ty sehatra misy anareo ity raha mitaha amin'ny fijerenana ny raharaham-pirenena sy ny raharaha ny amin'ny faritra. Ya ny Ami de Lacroix dia cercle de réflexion izay mijoro ao anivon'ny gazety Lacroix ny Madagasikara izany hoe ao anatin'ny fiangonana katolika zany. Ny gazety Lacroix moa dia any Sombona Beneveka ny tompony. Ao anivon'ny gazety Lacroix ny Madagasikara izy mijoro mba ho andry ny fahamarinana, ho manda ny finoana ary hitondra ny feon'ny tsy manam-peo. Amin'ny maha cercle de réflexion azy dia mijery sy mandinika ny zava-misy iainan'ny fiarahamonina izy ary tsy manoratra fotsiny ao amin'ny gazety fa mandray andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny firenena amin'izay fampanjakana ny fahamarinana, ny finoana sy hoe fitondrana ny feo ny tsy manam-peo zay. Izy dia ao anatin'ny gazety Lacroix ny Madagasikara azy dia mipetraka eo ambany fiainy birao foibe ny Lacroix ny Madagasikara ary eo ambany tsodrano ny ray aman-dreny ny fiangonana zany hoe ny efeka zany. Iza daholo ny mpikambanao anatiny zany hoe raha izay ve midika zay fa hoe ny zanaky ny fiangonana katolika ihany ve no anatiny sa manahoana ny atao hoe mpikambana ao anatin'izay vondrona adihevitra zay? Ny mpikambanao dia ahitana n'ilay atao hoe dokotely mamasan'andro amin'ny fiangonana ilay izy. Misy pretra, laïka ary religieuse. Zay zany no mpikambanao anatiny ary ianao moa tao ny teny zany hoe nahafantarany gazety Lacroix dia hoe manoratra amin'ny gazety amin'ny magazety azy zay tokotra n'ilay izy. Fa raha mijery kely ny tantara tany aloha tsika raha ohatra fotsiny hoe tamin'ny andron'ny père Rémy Ranibert, René Claude dia tsy nijanona fotsiny tamin'ny fandroatana reo zokotany aloha reo fa tena manao midina ny fotony, manao karazana hoe lobarendasy, conférence, manao fanadihadiana ary teny mampiakapy mihitsy rehefa misy ny zavatra tsy rariny iainan'ny vahoaka na iainan'ilay olona madinika zay tena atao hoe miainy madinika ny fiangonana ary tsy ataon'ny fiangonana ambany zavatra zay. Mahakasika ny laïka angamba fa tiako tsindritra kely satria ny pretra sy religieuse mazava iny fa ny laïka fandraisana ndraikitra ny laïka atao ny Lacroix zany karazany vaovao kely ka le laïka tsy dia hoe za te hisoratra anao Ami de Lacroix na hoe manao demande sur papier libre fa le ao anatin'ny gazety Lacroix no mijery izay olona ilaina zany ohatra hoe ty mpahay lalàna ilaina zay amin'le tipana politika, misy mpitandro ny filaminana na efa misotro ronono azy, misy reny teknisianina any amin'ny
hoe mahay teknisiana mine ohatra misy filozofa itsetra zany ohatraohatran'izay le izy le manapaizany rehetrarehetra zany isatsetra zany no natsonao ary ny sivaninao misy enquête de moralité zany taloha nandraisanao fa tsy hoe zay manapaizana akory de any fa tsy maintsy nijerena ihany hoe izy koa ny manapaizana tena afaka miaro ny etika ny fiangonana zany rehefa miresaka fianaratsoa araky ny randrizalam-panao rija fianaratsoa be la klasy be manapahaizana ny zava-misy somary mifanohitra amin'izay anefa fianaratsoa vo klasy ho any amin'ny larana faraparany foana miaraka amin'ny faritany any atsimo rehetrarehetra eo amin'ny lafiny fampandrosoana inona no atao hoe fanazavana azo entina amin'izay fifanoherana misy zay mampianajanaka ny olona be avara-pianarana fianaratsoa kanefa somary mitanany rambony ihany matetika eo amin'ny lafiny fampandrosoana inona mety azo anazavana an'izay amin'ny fijerinareo ao anatin'ny sakaizany lakroa za misy zavatra anankiroa angamba ny azoko raisina mety misy angamba mitoetsainay manokana zay tsy fakafakaiky eto samy mahalala an'izay fa mety misy koa ny zava-misy eto amin'ny firenena satria eto amin'ny firenena ny olona manampahaizana ny olo-kendry ny ohatra ny atao anjorobaly fa le olona be resaka le olona kingakinga tanana tsy lazay koa ny mpanao risirisy ny mpanao ferafera zay ny ohatra ny mahazo ny laka ka za mahita ho anay any fianaratsoa le sarobidin'ny fihavanana le hena maso amin'ny zavatra atao mbola mipetraka aminay ka eto amin'ny firenentsika raha fa resaka an'izay tsika amin'ny lafin'ny firenena ohatra ny tsy de mahazo laka tsony zay olona mitahiry zay fahendren'ny nentim-paharazana zay zay fihavanana zay sakanao fampandrosoana ve zany zay toetra zay raha eto amitsika raha eto amitsika vo zy azy zany ohatra mbola tsy de ampy ny fahavononan'zay tompo-pahefana hikaroka ny tena olo-kendry sy ny olo-marina hampandraisina ndraikitra amin'ny firenena fa izany mahay miazakazaka zay zany mahazo na de olona tsy mendrika azy tsy manana moralité zany tenena hiditra lalandalinatsika ho any andrenivohitra betsileo any betsaka ny olanare mivoaka an-gazety hita ny fahitalavitra sy ny fampahalalamba-vao samy hafa rehefa miresaka n'zany fianaratsoa zany indrindra ny renivohitra fianaratsoa eo indrindra no tiako idirana hoe manahoana marina ny zava-misy ao an-drenivohitra betsileo amin'izao fotoana izao satria betsaka ny karazana fitarainana sy ny fioeny avy any apotony ianareo avy any raha teo ao anatina vondrana mpiadevitra makasika an'izay resaka zay ihany koa aloha angamba ianareo no mena ny sehatra nazava hoe inona manahoana ny fiainana any andrenivohitra betsileo ya mety fameny any zay mirahalahy fa atsidiko faran'izay nga satria fotoana manapetra ny tantara zany tamin'ny taona 2004 mazava tsara nisy be ny tanàna lany ara-dalàna atao fianaratsoa tao administrateur civil raha andriana rabearson ny anarany tsy nanao fahotana tsy nanao adalàny olona io fa rehefa nivoaka tany amponja moa ny PDS ankehitriny de natsapa ny volonté des amis tamin'izay fotoana zany hoe ty olona ty tsy rariny nampidirana azy tany amponja ka dia nampandeferina lehibe ny tanàna voafidy teo fa tonga de napetraka ho PDS izy fa tsy nisy adalàna akory na hoe nanomboka teo hoe PDS nanomboka teo ny PDS ny tatana ny tanàna safidin'ny fitondrana tamin'izany moa le izy zany de nikena fa rehefa nitantana ny PDS de zavatra tsapa zany nandeha tsikelikely hoe tsy voalohany karaha mampiasa telo volana efatra volana tany amin'ny taona faraparany taona 2014 any mananika amin'ny fahadimy amin'ny folony volana izy zao amin'izao fotoana zao miamaloto ny tanàna lafo amidy daholo ny tanyny mpanjakana ny tanyny commune tsy voatatana ara-dalàna ny vola tsy manaraka ny antsony hoe orthodoxie financière zany fa de hoe zany hoe fanjakan'olo tokany hoe tsy mijery an'izay lalàna zay ary zay indrindra moa nanoratanay tao amin'ny gazety zay asanay amin'izao fotoana zao hoe fanjakana kely eo ambonin'ny fanjakana fohy be satria ny fanjakana ny fotony de tsy maintsy eo ambaniny lalàna fanjakana fohy be fa nena eo tena afaka manitsaka n'izay zany etsetraetsetra akehitriny aza mampalahelo hatramin'ny 1 jona 3 zaza teraka ao fianaratsoa tsy manana kopia nany anton'izay ny antony zany no lay grevy mpiasa tsisy mpiasa zany tsisy mamoaka sora-piakonana zany tsisy mamoaka zany zay ny marinao satria misy mpikambana aminay mihitsy zay nananjanaka vavy niteraka vavy tamin'ny 2 febroary andrak'izao amin'ny ora tenenana zao mbola tsy manana kopiny zany zay nga manikanaky ray tena hoe olona miaraka mivory aminay isan-kerinandro no itrangan'izay
Patrika manahoana le nisy resaka teo natsika mikasika hoe fitantanana ny resaka tany ary tsy vao zao fa elo ny voaresaka foana fa tsisy moa zany ny profo inona ny ilazana an'izay zavatra zay fa hanamanamarina hoe misy tokoa iolana ny fitantanana ny tany mpanjakana fianaratsoa io a misy tokoa ny olana amin'ny fitantanana zay resaka hoe vola zay sy ny tetibola ao anivon'ny commune mahatonga an'izay olana teninareo mato benjamin zay ia ny marina moa tsy maintsy lazaina fa ary izay mahata hoe zanaky ny fiangonana io ny marina no olona afaka anareo sisiny ave sambarina ny marina momba aloha dia zao ny tany commune fianaratsoa le teo anjara tena hoe any commune zany dia efa saiky lasa daholo ny kamarony amin'izao raha ny ao anaty tanàna ny any somary efa misitasitaka ny tanàna angamba ny mbola misy kelikely raha misy fa lasa namidy daholo reo rehetrarehetra reo ary namidy tsy miditra any ampitapo nyvolan'ny commune any amin'ny trésor misy prova fanamanamarana an'izany ve ny nay tompoko dia tena hoe source sûre azonay iantoka ny vaovao azonay zay vao afaka manao an'izao zahay sy manambara an'izany rehetrarehetra zany fa roa manaraka an'izay miresaka tany any ianao tsy ny tany commune rery any fa ny tany mpanjakana manamorona ny RN7 ao Fianaratsoa dia nanomezana lalana anorenana trano izay mazava hoe réserve ho an'ny lalam-pirenena fa dia nanomezana lalana anorenana trano manoloana ny fonja dia nasiana trano avo be izay avo noho ny fonja ny avon'izany trano zany ary rehefa nanaty ady zay zany hoe misy tompona andraikitra teknika eto reny direction administrative déconcentré reny hoe efa ondry zao zavatra zao nanaty ady ny fanakalo hevitra dia izy ireo efa nanome ny heviny ihany ny tsy mahara-dalàna ny tsy mamety zao zavatra zao ny tompona andraikitra moa zany manamarina lizy amin'le hoe io fa lasa tsara be le tanàna fa nisy trano tsara be teto amin'ity toerana rasy de rasy ty tsy atompo ny rehefa tena mitantany ianao dia mametraka hoe tanytan-dalàna ka tsy azo hamarinina amina zavatra anankiray tsara apetraka anao ny fandikana lalàna move zay olona afaka mametraka zavatra ta hoe trano tsara amina toerana anankiray na tsy anao raha le izy dia mety zay hoe ekeny lalàna zay zavatra zay fa ny lalàna zany miasa ao anatin'ny fanajana ny lalàna satria ny lalàna ihany no afahantsika miaro ny tombosoa iombonany ka amin'izay indrindra mantsy raha miresaky tsika ny amin'ny hoe fitantanam-bola miresaky tsika ny amin'ny hoe resaka raharahantany mino a fa tsy ny commune rery na ny tompona andraikitry ny commune samy rery a no afaka mahadidy manapaka an'izay lavan'izay fa misy a ireo ratsamangaika sy isam-pandrarahany fanjakana ny antoerana midika an'izany fanazavahan'izany ve mitazapotsiny na mitazapotsiny na misy firaisantsy kombakomba ve ao anatin'izany zavatra zany matoa tafavoaka ao anatina tsy fanarahan-dalàna ny zavatra zay kianinareo amin'ny fitantanana ny tanàna eto ia marina mihitsy ny voalazanao fa mizara roa le izy misy tompona andraikitra tena mpiray tsy kombakomba ary zay tsy manenjika olon-tokana eto fa zay tompona andraikitra tsy manao ny adidina dia mpiray tsy kombakomba miainga manomboka avy ao amin'ny commune io mpanolo-saina any commune roa na telo eo ihany no azo hitanay maso hitaporofo hoe tsy tafiditra ao anatin'izao raharaha zao fa ny sisa dia manao siniany zany ny fanapahana zany fivarotana tany zany ny tompona andraiky mpanjakana zay miay voalohany ny commune zay ny district anao akaiky ny commune indrindra tokony hanao ny contrôle de légalité dia mazana mahazo ny certificat de non recours any amin'ny district io fanapahana io zay mahavarina hoe zavatra efa hitapoky hitam-pirenena hoe mampitaraina ny olona tsy rariny tsony zao ary mbola nysolo tena mpanjakana eny toerana ihany koa hoe raha araky ny lalàna afaka mandray fepetra amin'ny vantany rehefa hita fa any amin'ny sisiny ny fitantanana ny tanàna betabe ny zavatra azo atao afaka manao réquisition ny solo tena mpanjakana eny toerana rehefa hita fa tsy mahavita n'ilay service public andrasana aminy mpitantana ny tanàna fa maro ny mpiray tsy kombakomba ao anatin'izao zavatra zao fa misy kosa ny tompona andraikitra tena manao ny asany ary tsy misahatra mandefa taratasy fampitandremana fampiatona eny hatramin'ny fandravana an'lay zavatra najoro tsy ara-dalàna azy fa tsy misy arahany tompona andraikitry ny tanàna zany zavatra zany hatrany amin'ny efa manontany an'lay zavatra tsy mety any ianao hatrany amin'ny garage administrative dia mahavariana anay nanao déclaration d'épave an'ireo fiarakodia maromaro izay natao lavante misy fiara fito a fiaran'ny commune mpitatitra fako ao andreny votry Fianaratsoa natao lavante
namidy reo fiara reo de nilazaina fa hoe epavy ny tompona ndraiky ny karata administratif nanao siniany zany epava de rehefa lazaina fa epava de hoe ny fiara anakiray am'ireo rehefa nijerevanay rehefa nao adadiana de nilazaina fa misy eo piesy hatrany am' 20 mahery any no lazaina fa tsy hita piesy mankanta ao anatin'ilay fiara reo fiara rififity reo samy misy ala am'izay daholo de mahavarina hoe tamin'ny fotoana nanahoana naverandreo piesy rehetrarehetra reo nisy fanadiadiana ve nataony tompony andraiky sy ny commune fa nefa ny tsara mariana reo fiarana atao lavanta reo fiara nandeha daholo talohany nandraisan'ny PDS ny fitantanana ny tanàna fa tsy surcal reo na iray ary de hoe inona natonga anazy ho lasa epavy tampoka teo zay efa azo finanena avy hatrany am'izay zany le izy hoe tsorona hoe nisy nangalatra zany le piesy na le moteur na le fitaovana madinidinika atao de vahaolana ve fanakonana ny alatra ve le nanaovana azy epavy mba ho atao lavanto mba tsy ho hita trasy ozy ny fitenenana tsony zavatra very tao zany zany le firaisana tsikombakomba zany hoe alohan'ny anomezanao ny any tokony isy fanadiadiana hoe fa tamin'ny fotoana inona navery an'le moteur navery an'izao piesy zao fa tsy tonga de hoe manao déclaration fotsiny ianao hoe io fa korotambisy satria de alefaso zay raha mijery an'izany hoe fitansanareo atsipitsipirieny ny tranga misy zany tsy vao zao fa ifantona maromaro nisy ny zavatra ny tranga nahoana no am'izao fotoana zao vao miseho inareo inona ny ataon'izay fahanginana zay ya zay monsieur fa fianaratsoa de tanànanay io ary tianay rehefa tianay ny tanàna de tianay koa no mpitondra azy io mpitondra ny tanànanay kehitriny io de natao zay anampiana azy amin'ny lafiny rehetrarehetra mba ahafahany mampivoatra ny tanàna na de nisy ara ny zavatra efa tsy ara-dalàna vao tonga teo izy tany am' 20 sy arivo zay de fa nanomboka fa natona taminy na nome sosikevitra ny teny an'izay tsy mety de nisy fionana na karakaraina amidy Lacroix de nanasana azy nanasana ny mpiasa nanasana ny mpanolo sainy any commune nanasana ny any amin'ny tompona andraikitry ny fitantanam-bola mpanjakana any amin'ny trésor public nanasana ny tompona andraiky avy any amin'ny décentralisation tao fianaratsoa huis clos io fionana io tsy nasina mpanao gazety dikany hoe hitady vaholana fa tsy ny mbola nasikafina aloha ny zava-dehibe fa hitady vaholana tanàna irahamanany rehefa ny fahabidinika tao anisy vaholana maro nomen'ireo tompona andraikitra ara-teknika reo ho an'ny mpitantana ny commune amin'ny fianaratsoa ary rehefa ny fandresy lahatra de resy lahatra izy de nanao soni taratasy nisy convention tao fifanarahana hoe ndao raha fa iretsikirety no tanterahana anisan'ny ray amin'io ny hoe filazana ny hoe ny fandoavana karaman'ny mpiasa dia dépense obligatoire araky ny voalasan'ny lalàna tsy maintsy aloha ny karaman'ny mpiasa io aloha ny prioritaire zany anisany ao anatin'ilay taratasy ny soniaviny fa rehefa vita zay zavatra zay tsy tanterahana tsy nisy ny fampiarana ary tsy nijanona teo zahay mbola nialanena nampiantsy fandroany ray koa nidinika ihany koa na nome sosikevitra fa ohatrany teolo ihany tsy nisy ny fampiarana ary ny tena mampalahelo de zao vomay ny aratsy noho ny lay deganisy tany aloha ny nisy tateorina zany magaka hoe indro zany efa nisy ny karazana fionana sy fampitiniana ahafahana mijery vaholana ny fehikevitra sy ny vaholana nraisana ve zany napetraka fotsiny ohatran'izay hoe fehikevitra ny taratasy zay satria raha nieritreritra marina ny fampiarana maninona tsy tao anatin'io sehatra ny kaonandoha io no nametrahana rafitra ifamatorany an-daniny sy ny akilany ahafahana mametraka arofanina fampiarana azy sy manery an'izay fampiarana ny fehikevitra napetraka izay anisan'ny tao anatin'io fionana io fa anisan'ny singa ray fotsiny moa lay nilazako tao makasika ny karama fa anisan'ny singa anankiray tamin'io raha ohatra rafitra tamin'io fotoana ionany io tsy mbola nanana syndicat ny mpiasan'ny commune fa tao anatin'io namoana hoe mametra syndicat ara-dalàna ianareo io zany anisan'ny anankiray tokony nahafahana aloha ampisy fifandraisana atao hoe matianina eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa zay aloha zany rafitra tafapetraka tamin'izay fotoana zay fa tsy naomby mola izy zany anisan'ny anankiray tsy rafitra indray ty fa anisan'ny anankiray ataoko hoe vaholana tiako singanny eto ihany koa tamin'ny fifanarahana io ny hoe misy gros contribuable reo atao hoe mpampiasa vola lehibe ao fianaratsoa zay tsy mandohetra any amin'ny commune ny voaka tamin'io fa misy eo amin'ny 200 millions d'ariary mahery nietra tokony alohan'ireo gros contribuable reo any amin'ny commune
fa tsy mandory eo de nisan'ny resahana tao zavatra io a tam'izay fotoana zay ny tompony andraiky ny trésor de nanambarany hoe izao a tompony andraikitra mahefa anome alalana anaovana recouvrement forcé hoan'ny PDS ahafahana makandreo vola reo ary tam'izay fotoana zay a rehefa nikotiana de mahaloka raha manampiasa eo mitely volana eo reo vola reo ary mbola misy ambola ahafahana manao fonctionnement zany hoe tokony hafanana maolana izy fa hatram'izao a tsy nisy sy ny atao fanatanterahana anangonana andreo volan'ny commune any amin'ny contribuable zay mampiay ao inona ny antony raha ny fahitana azy aloha raha ny fasahin'ny mpitatana ny commune ankehitriny a de ataonay hoe tsy tokony homena maso hitaky an'izany vola ny commune zany mpiasa tsy mandraika rano ny vola tazomony mpanambola akoatran'izay mikasika an'ity raharaha fianaratsoa ty fa nisany fotoana atao hoe nidira ministeran'ny atotany antsehatra tamin'ny alalana fampiaonana na fidinana tany fotony mihitsiny a nitediavana ny fomba ahafahana mamahany olana sy manarina n'lay toedraraha zay manahirana ao anatin'ny fitantanana ny commune nanahoana ny vokatra zay a inona ny zavatra nitranga atao anatin'izay a sy ny atao hoe fipetra na fanapaha-kevitra ny raisina namahana ny olana tamin'izay fotoana zay tena marina tokoa zay fary tsy tsahotsaho fa ny directeur de l'inspection de l'administration territoriale ao ministerany atotany io mihitsy no nilaza atao amin'ny radio diocèse ny Fianaratsoa tamina fandarana ohatran'izao hoe indroa amin'ny mahatompona andraikitra no ny rahany lehibeko ministra zany misy ny atany hanao fisafona ny fitantanan-drarao Fianaratsoa fa indroa koza no voasakana tsy hanao an'ilay fisafona mazava am'izay zany fa raha hoe ny ministry ny atany nanomena azy de olona amboniny ministry ny atany zany ny manakana inona moa ny amboniny ministry ny atany tsy maintsy ny primature na ny présidence tam'izany fotoana zany mbola tetezam-bita tam'izany fotoana zany zay zany tsy saho zay fa nivavan'ilay tompona andraikitra mihitsy namoaka an'izay tao amin'ny radio ny diocèse ny Fianaratsoa zay mihitsy ange ny antony anisany ny akarana ety koa hoe raha ao Fianaratsoa ny mahavahany zany olana zany efa niravina efa nivaha io fa ny fanjakana foibe ty Antananarivo ny fanjakana foibe mety mijery lafiny roa lafiny politika sy lafiny fitantanana de fahatsapahana azy ao amin'ny Ami de la Croix de lafiny fitantanana hay mahavahany fanjakana foibe zany fanaovana lavantiny tomobila zany fivarotana tany zany nefa ny fanjakana foibe ny namoaka décret gouvernemental hoe tsy azo atao tsony mivarotra tany mpanjakana sy tany commune nahoana zay ao mbola afaka mivarotra manao an'izany dia tonga zay zany manaitra n'le fanjakana foibe indrindraindrindra misy mpitondra vaovao tsika zao nataony teo aloha ngamba ny ataoko hoe asa hoan'ny teo aloha le resahana nanakana an'izany hoe Benjamin mipetraka zao ny fitondrana vaovao anatin'ny république efa efatra andalana ny fametrahana andreo androm-panjakana rehetrarehetra sika ao anatin'ity république efa efatra ity inona no dingana na atao hoe fikaroham-baolana irosoana manaraka ao anareo mitam'izay fiovany zava-misy ara-politika sy ara-pitantanana eto Madagasikara zay ataoko ara-politika ny ara-pitantanana eo Patrick mampahalalana azy ny ara-politika zany de hoe tsotra ho anay miakatra eto hoe nisy filoham-pirenena vaovao eto zay nanao fianianana tamin'ny lalam-panorenana fa naja ny lalam-panorenana naja ny lalàna velona dia nanao kabary koa amin'le hoe fiverenana fanjakana tandalana ho anay Fianaratsoa zany de miandry zahay hoe io misy tranga anankiray amina commune ambony vohitra lehibe eto Madagasikara misy endrika tsy fanaran-dalàna dia iroso amin'ny tena fahampanjakana ny firenena tandalana hoe ny mpitondra zany hoe ny filohan'ny république am'izao sa mbola salamy teo aloha hoe ny lafiny politika no mena lanjany aloha no ny lafiny fitantanana raha lafiny politika manko de hoe mety mbola misy ilanan'ny olona basibasy vava dia ampandeferina hoe na mangalatra ianao na manina anao de tsy maninona aloha fa le lafiny politika le habasiana vavanao no ilaina de apetraka amin'ny toerana hoe tsy maninona raha zay no hitany fa mety ohatra hita fanjakana foibe fa zay kosa laza hoe so de misy toerana hafa manakaikikaiky kokoa an'izany fanjakana zany azo ametrahana an'izany olona zany fa ny tanàna aloha tantanana araky ny lalàna velona zany raha itsina ny resaka mitaka ny tokony any andrena olona vaovao hitatana ny tanàna Fianaratsoa hoe zany ianareo zay mihitsy ny lozika fa satria moa nahoana satria zao mijoro zany fanjakana tarihan'ny filoha régionnaire Mampianina de nahita izy teto Antananarivo nametraka ny PDS zay fatany hoe tia ny PDS maresy lahatra ny an'ireo mpiara-miasa tsy miankina
na mpamatsy vola afahana manarina ny tanàna nametraka n'izany izy satria tia ny Antananarivo tia ny Androsa Antananarivo fa Fianaratsoa zany zay dia mametraka ny hoe aoka mba tsy atao zanak'Ialahy Fianaratsoa, aoka mba tsy atao takalinayna ny voaka ny Fianaratsoa, amanetsy ny voaka ny Fianaratsoa, aoka tsy atao takalinayna, aoka tsy atakalo amina ampo politika ny olo tokana na olombitsy Fianaratsoa fa aoka ho jerevana ny tanàna fa potika ny tanàna ny Fianaratsoa. Ny aian'ny olona zany zao fa dia amin'izao dia ny hoe fanjakana foibe misy no anisany miraisy kombakomba ao ambadika an'ilay zavatra ka mahatonga an'io zany hoe ratsy ny saran'ny fitondrana foibe ho an'ny vahoaka ny Fianaratsoa no mitondra raha nisy any amin'izao fotoana zao. Ratsy tanteraka satria ny fiheverana azy dia tsy mandray indraikitra ny fanjakana foibe nefa fanjakana mahefa dia tsy mandray indraikitra ny fanjakana foibe fa zao zany fotoana tokony hoe afahana miverina sady fiverenana amin'ny ara-dalàna le izy raha ho an'ny commune urbaine ny Fianaratsoa no fanarenana ny tanàna ihany koa ka ny vahoaka zany ny fidy filoha hoe mba hametraka azy ao anatiny teo fiainana mendrika azy teo commune renivohitra ny faritany Fianaratsoa azy zany ka ny lalàna miresaka hoe tany-tan-dalàntsika ny lalàna natao iarovana ny tombosoa ioambonana, natao iarovana ny tombosoa ny be sy ny maro ary zay ny tena ijoroany Amy Delacroix ny hoe ny aoka ny tombosoa ny be sy ny maro tsy ampandaferiny ao anatreny ny tombosoa ny olombitsy fa tsy ho akeny Amy Delacroix raha ovinana oviana mihitsy zany ary zay no mahatonga anay mijoro. Matsiaro tena ohatrany hoe zanak'Ialahy Fianaratsoa ianareo teo satria Antananarivo nanendrena PDS vaovao hitatana ny tanàna ary mangetahitan' izay ihany koa ianareo raha nyresaka hitanareo eto. Misy zavatra kely tiako tsy ahivina ihany tao anatin'ny tantara tamin'ny nidirana amin'ity république fahefaty ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery raha nanokatra ny fampielezan-keviny tamin'ny fiodinana faharoa dia tany amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony tany amin'ny distrikany Vohibato no nanokafana izay fampielezan-kevitra izay. Milaza ho matsiaro tena anjorom-bala na zanak'Ialahy ianareo ho anareo manokana ve tsy misy dikany politika na misy dikany amin'ny fahavonona politika manokana ny fihetsika nasehon'ny filoha nisafidy nanokafana ny fampielezan-kevitra tany Mahatsiatra Ambony toy reny. Ingany mba tsy ho raisina amin'ny anarany hoe Vohibato satria vato ny tadiavina tena kany amin'ny Vohibato fa mba hoe tena ho fitiavana amin'ny Fianaratsoa sy fandraisana raikitra Fianaratsoa zay le mbola hamerenako le voalazako teo hoe miandry zahay satria inoko fa ratsy ny fidy azy ny faritra Mahatsiatra Ambony sy Amoromaniny sahirana ihany izy azoko lazay hoe tsy lany izy ka inona ny tamby andrasan'ny vahoaka, tamby andrasan'ny vahoaka dia zay hoe zay le kabarina hoe hiverina hamerina fanjakana tan-dalàna, fanjakana misy rariny ozy za ihany zay aoka mba ho sendra fanjakana misy rariny amin'izay ny vahoaka ny Fianaratsoa zay aloha ny andrasana voalohany averiko hoe mialohan'ny fampandrosoana zay mialohan'ny hoe anao sekoly anao hôpitaly anao ina dia hoe averena ny fanjakana misy rariny ao amin'ny tanàna ny Fianaratsoa zay ny zavatra ary angamba tsy andrasana mpamatsy vola avy any velany zay tsy andrasana vola avy any velany zay fa fanapa-kevitra politika ao anatina conseil des ministres dia afitanan'izay zary liza nge zavatra tokony andeha ho azy raha misy ny volonté politika zany ary zay ny mbola irinay sy anaovana Antsoava satria zao raha vo nipetraka ny filoha raha ny zavatra nandringa tany Nosbe dia tonga tany izy ary nandamina ary hita hoe vahaolana teknika tena ahafahan'ny Nosbe miverina maha izy azy ny zavatra naroso tany eto Antananarivo dia raha tsika mahita koa manarina ny Antananarivo ilay fanjakana zany zao raha ny fahitana azy dia manontany ana hoe Fianaratsoa ohatran'ny hoe anjorom-bala tamin'ny fifidianana izy tany nanokafana voalohan'ny fanaovana fampielezan-kevitra zay foana nisan'ny Fianaratsoa hatramin'izay zay foana nisan'ny Fianaratsoa ao anatin'ny fampielezan-kevitra nalohany fampielezan-kevitra dia Fianaratsoa dia tena olona tsara, olona mahatoky, olona namana fa raha voalany dia tsy resahana intsony Fianaratsoa. Ka Fianaratsoa koa manaiky an'izay toerana metrahan'ny politika azy zay foana nge dia zay zany ijoroany Amy Delacroix zany zao hoe tsy mety tsony tsy mety tsony ary zay no anaisan'ny tarigetra le mitondra ny feony tsy manam-peo ohatrany efa tsy manam-peo tsony le vahoaka manisina Fianaratsoa any amin'ny fividianana izy dia manam-peo satria mandatsaka vaty dia nahazo vaty be tabe ny filoha Rajaonarimampianina fa rehefa aza le fahefana dia lasa tsy manam-peo indray le vahoaka dia zay ihany no miverimberina eo zany ka zay le ijoroany Amy Delacroix ny hoe tsy mety tsony zao fa tsy maintsy mijoro iarovana ny tombosoa ioambonana ary mijoro ihany koa moa zay manaitra ny vahoaka satria fantatra ihany olona mpitolona moa ny mpitatana ny tanàna
rehefa mpitolona zany somary maherierisetra ihany maherery fihetsika ihany dia manoloana ny tsirariny misy dia manahitra mivoaka koa zay hoe tapitra ny andro ny fampiororona manoloana an'izao satria raha ianao ve angalarin'orona ny tafitranonao ny varavaranao ny tranonao dia hangina ianao satria maherisetra be o dahalo io dia handositra fa tsy teny azy fa tsy maintsy mijoro manitsika koa zay ny olo-pirenena salamiana atsehana n'izao fanjakana foibe zao hoe ianareo ny tompon'ny fahefany io ve dia ilana vahoaka 10,000 ray alina ilahatra ny andanabe vao andray andraikitra fa rehefa mba voapirofo fotsiny hoe io ny zavatra marina ary zay moa mahalakroanay sy amidy lakroanay dia mijoro ny zavatra avoakanay soratanay dia 100 finoanay fa marina tsy isy analana tsy isy azo anampiana zay zany no apetraka inona moa ny impacte an'izao na ny fiatraikan'izao fa amin'ny tanàna Fianaratsoa atsoatsika ifidy be ny tanàna dia tadidio tsara fa nisy famatsim-bola amin'ny banque mondiale tao amin'io tanàna Fianaratsoa nananganana n'ilay PUD plan d'urbanisme directeur amin'izao fotoana zao zany tsy rarahinao ilay PUD fa nitoerana tsy azo anyrena na nyrenanao tsy nanaraka ny foto-dravitra aza zany lalanao aminay nefa potika ny tanàna anay nefa mba tokony anyrenana tsena vaovao na atsaraina dia raha hitady vola hisokatra ny famatsim-bola amin'ny banque mondiale inona no ataony voalohany nahoana ny tsenajainareo ilay PUD zay namatsy vola azy dika zay tsy ahazo famatsim-bola zany io tanàna io raha izao endriny zao tonga dia manome inona moa zany todiky vony olona hoe ny lalàna azy décret gouvernemental angeny namoaka hoe tiany PUD ny Fianaratsoa dikan'izay maniry ny mpitondra amin'ny tanàna zay hoe raha vao zavatra tsy mifanaraka amin'ity dia tokony tsy omena lalana zany nefa tsy nijerena zany fiatraikan'izay zany nahitady famatsim-bola ny olona amin'ny tanàna ny tompona andraikitra amin'ny tanàna Fianaratsoa ho sarotra mba tsy ilazako hoe tsy ahazo mihitsy raha tsy miverina amin'ny laony fampitandreonao an'izay be ny tanàna olany io zany mazana ny fanarenana hiditra amin'ny lafin'ny raharam-pirenentsika reo fa mamaraparana an'izay pejo amin'ny Fianaratsoa zay hoe inona zany Andriamatoa Patrika zao no eritreretina hoe akoatran'ilay any an-gazety sy ny resaka ohatr'izao ny dingana hirosoana ahafahana mahita vahaolana maharitra amin'ny Fianaratsoa eo amin'izay lafan'izay ny dingana tena lehibe indrindra moa ary manaraka ny lalàna sy ny lampandrenana dia ny fampandraisana anjara ny voaka ifotony zay ny atao hoe fitsinjaram-pahefanaka décentralisation mena fahefana ny voaka ifotony hitantana ny tanàna anara-maso ny fitantanana ary handray anjara ny fampandrosoana ny tanàna dia zay zany dingana anankiray sy maintsy hirosoana ny hoe mila mandray andraikitra ny vahoaka amin'ny fanarenana ny tanàna zany zay zany amin'ny discipline moa tsy voaresaka eto daholo ny dingana tsy maintsy arahana fa zay no ataoko hoe lehibe ngambany hoe famerenana amin'ny fametranana atao hoe décentralisation zany miantsoantsan'izany daholo ny rehetrarehetra na ny tompona andraikitry ny tanàna Fianaratsoa amin'izao nge nisany miady an'izany fa décentralisation zany miainga avy ao fotony aloha zany mandray anjara ny herivelona rehetra ho fotony amin'ny fitantanana ny tanàna hatreto mbola tsy voatendry zay prime ministre vaovao prime ministre voalohany atao anatin'ny république fahefatra ary dia mbola ny gouvernement Belgique no manohy an'izay fampandehanana ny raharam-panjakana eo amin'ny lafin'ny mpanatateraka izay ny zava-misy atao amin'ny firenena mbola ao anatin'ny adivitra be amin'izany rehetrarehetra zany tsy manavy ianareo hoe ho takona izany etaeta sy fitakiny zany amin'izao fotoana izao satria ny olona mbola ty amin'ny adivitra hoe iza no prime ministre iza ny azo mifankataovany resam-pirenena napetraka eo iza no mety afaka hiaray asa hatrany anivony ny anteny miara-pirenena mbola zany ny adivitrany tsy manavy ianareo ho takona ianareo raha teo fa manana solom-bava-mahoaka amin'ny rahalaby izao lany ary ao anaty androm-panjakana aiza ho aiza ny fandraisana ndraikitra ao anatin'izay satria raha misy lasa ohatrany taraiky any amin'ilay adivitra politika eto amin'ny firenena izany lafi madinidinika ataoko anaty farangisosina ihany ilay madinika any anivon'ny faritra zany tsy manano takona tsy manaka satria ny antony a tena manao solomavim-bahoaka teo a zahay mandray andraikitra maha olo-pirenena maha société civile fa izy mirahala solom-bavim-bahoaka koa inoko fandray andraikitra maha solom-bavim-bahoaka azy samy tia ny tanàna amin'ny Fianaratsoa samy manana didy andray ny tandrify azy ao amin'ny tanàna amin'ny Fianaratsoa tsy ho takona satria hitatsika ny na dia atao hoe gouvernement mampandeha raha andavanandro io afaka manova DG afaka manova fitsarana avy lalam-panorenana ka inona moa no atakona azy raha ohatra ka nova PDS izy na dia atao mbola tsy fatako hoe mety mbola haritra ve ny fananganana ny fanendrena prime ministre azo atao zany hiditra amin'ny raharam-pirenentsika
araka rehefa nitsidika teo am'le fantaina teo aloha mikasika ny fametrahan'ny prime ministre sy ny fomba fanendrena azy zay ady hevitra be eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ahoana ny fijery an'izay rehefa ny fianaratsoa sy ny fomba fahitany vahoaka ny fianaratsoa olo-pirenena ny fiodany toedra raha-pirenena mariska manaraka an'ireny mandray anjara amin'ireny ve ny vahoaka ny fianaratsoa sa mbola difitra ihany keo anatin'le hoe misy onana aloha ny tanàny zao misy onana aloha ny fiveromana zao aiza ho aiza ny olo-pirenena fianaratsoa ny fanarahana an'izany toedra raha eto amin'ny firenena zany ny vahoaka manaraka ny raha-pirenena ka manaraka ary anisan'ny atao hoe miandrandra ny fandrosoa ny toedra raha-pirenena tsy azo lazaina hoe lavitry ny fahafantarana ny raha-pirenena mivoaka ny fianaratsoa mahakasika ny resaka fanendrena prime ministre ny resanao teo zay moa dia mametraka foana n'le hoe fanajana lalam-pandrenana sy le hoe tanytandalana am'izao moa adihevitra be le hoe article 54 amin'ny lalam-pandrenana izy io a le lalàna ty ma tsy manahirana ho an'ny sasany a atao am'izay tia nanaovana azy am'le fomba fantikana azy am'le fomba fantikana azy ho an'ny sasany a dia lazaina mihitsy ny hoe tsy maninona nampandeferina mihitsy aloha izany fa zay tiany filoha ihany dia zay aloha ny tanteraha mety tsara zany fa zao ny vokatr' zay fa isakisana lalam-pandrenana zay manao ny resaka interprétation ny fandikana azy a mazava be ke ny fomba fanaovana interprétation lalam-pandrenana zany tsy azo ritina lavabe strict interprétation lalam-pandrenana zany hoe zay voasoratra ny vakina dia zay no arahana zay tsy feno ao a dia tsy feno izy zay tsy afaka manampy tsy afaka manala ka raha ny fomba fahitana n'io article 54 io dia zao misy fahefana roa samihafa omena nlay maronisany amin'ny teny mera-pirenena misy fahefana anakiray manokana omena ny filoha-pirenena zay roa miavaka tsara reo ka io zany a zay tsy feno amin'ny lalam-pandrenana dia zao tokony misy zany satria le sotoavana malagasy zany mameno azy zany hoe ny maronisany amin'ny teny mera-pirenena tokony tsy afaka izy ingizina hoe dia tsy mainty zao ny filoha koa tsy afaka manao an'izay fa fahefana roa samihafa fa izao ny mameno azy dia zao a ny aty amin'ny teny mera-pirenena zany tokony anazany hoe ray aman-dreny ny filoha dia ny filoha koa zany tokony ametraka hoe fahefam-bahoaka ny aty amin'ny teny mera-pirenena tokony misy fifampiresahana io zany tokony misy fifampiresahana satria ray aman-dreny ny vahoaka ny filoha ny aty amin'ny teny mera-pirenena vahoaka io ray aman-dreny zany ka tokony misy fifampiresahana zany ao anatin'izay zavatra zay ny magaga ngefa zao e raha ohatra ka mijanona amin'ny fifampiresahan'ny maronisa ao amin'ny anteny mera sy ny filoha-pirenena miravina ao anatin'ny adin-drora be indrindra fa le olona ataoko hoe tsy nanaiky ny fifidianana le olona navondron'olona resy tamin'ny fifidianana zay na no miseho tompon-draharaha eto amin'ity firenena ity e anao mako manontany ny fomba fijery an'ny fianaratsoa dia zay napetraka hoe fa nahoana moa le olona ny fidiana amin'ny vantana zay afaka mifampiresaka le androm-panjakana roa afaka mamaky ny olona lampandrenana io ohatra ny mifampisitaka tsy afaka mifampiresaka nefa retolona nanohitra fifidianana retolona resy tamin'ny fifidianana mpifanina amin'ny fifidianana reto to afaka mifampiresaka amin'ny ataoko hoe any amin'ny filoha ihany zany zay zany mila amboarina kely amin'ny hevitra anay hoe ianareo samy androm-panjakana no mifandresy lahatra tsy mety ny anaovan'ny maronisa amin'ny anteny mera-pirenena hoe tikany sy tikana satria ny filoha ny lehibe ny mpanatanteraka ny filoha no manana n'lay PGE na le fandaharana asa-panjakana zay nampanantenan'ny vahoaka dika zay tsy maintsy hain'olona teny izy hoe iza ny olona mety miara-miasa aminy afaka miara-miasa aminy dia tokony nijery an'izay lay manana maronisa ty fa tsy afaka ny ziriziry am'le hoe tikany sy tikany zany tsy mety zay ny filoha-pirenena koa tsy tokony hitady fomba hafa hoe ahoana ny anodikodinana ampitenenak'olona mipahay lalàna gaiglasa ino ny filazan'izany mba hanodikodinana ty lalam-pandrena ty mba ilazana hoe tia ny tiako apetraka tsy mila mifampiera aminareo zay nanany maronisa raha miteny ny maronisa zay eto zay tsy mandikany hoe 54 sy dia zay ny amiko ny zava-dehibe satria patsevy kely nisy communiqué ny ministèren'ny intérieur tamin'ny 10 décembre 3 zay namoaka hoe reto ny antoko politika sy vondrona politika mijoro ara-dalàna eto amin'ny firenena mialohan'ny fifidianana zany mbola tsy nisokatra ngamba ny fampelezakevitra tamin'izany 10 décembre 3 zany dia efa tokony hazava nge zany hoe zay ray
nantoko na vondrona toko mahazo maronisa am'ireo zany manolotra n'le prime ministre dia nahoana rehefa mivoaka tiaoriana amin'ny février 2014 dia lasa ohatrany hoe reto antoko sa tsy antoko raha tena karatahana nge io antoko politika rehetrarehetra eo zara raha misy ray na roa tena mafen'ny fepetra fa tokony mba hajaina fotsiny hoe ministère de l'intérieur tompon-draharaha am'izay ionona voaka no ara-dalàna iza nahazo maronisa am'ireo dia hajaina zay fa le fihavanana zany nametraka teo hoe tsy mety kosa ny didy zadony maronisa satria tsy de hoe maronisa tanteraka izy fa maronisa mila miaty-hevitra ka ny olona idiny-hevitra voalohany dia ny filoha-pirenena zay tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana zay angamba ny zavatra tena tiana resahana koa moa tsy am'izao fa zany ty resaka fanajana rahalam-pandrenena ty mety antony anankiray hiteraka olana ara-politika indray to Madagasikara ohatra ka tsy voatandrina inona moa ny antony ny andininy fahavalo amby efapolo amin'ny lalam-pandrenana milaza ny fiainana filohan'ny republika dia hoe hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana misy dikany zany hoantsika malagasy hoe natao anak'Andriamaso zavatra saripady zany arovana fatratra zany hoe tsy maintsy tandremana ara-baky teny zay hoe toy ny anak'Andriamaso zay manarak'izay amin'ny andiny fahasivy amby efapolo dia azadiny fa milaza fa ny fanisakisana ny olam-pandrenana ny fandikana azy dia lala anankiray ahafahana manao empêchement définitif ny filohan'ny republika hitantsika am'izany hoe mety hiteraka olana lehibe crise vaovao indray raha sanatry zany raha toka vohitsakitsaka ary hatreto mbola tsy matoka an'le mpanao politika malagasy antsika na io solombavambahoaka hoe maronisa ry 5 ry 1 ry sy ny tsisa rehetrarehetra raha piso dia miova indray raha afaka piso dia miova indray dia anisakisaka lalam-pandrenana ny filoha androany sy raha piso ohatra dia misy manisa angeny ray zay roa zay telo zay fa io solombavambahoaka koa na 5 ary amin'ny anankiray na misy 7 na 8 any raha afaka piso dia samy zaraina 100 millions 200 millions dia manao siniany atao empêchement définitif ny filohan'ny republika dia zay zany tena hoe tsy maintsy hitandrewana ary fahitana azy misy manipoditra akondry ihany ny filoha-pirenena amin'io zavatra io fa roa manaraka an'izay lalam-pandrenana ihany koa dia milaza amin'ny resaka fandresaka ny teny mera-pirenena ma tsy ianao tao zay zany tia metraka ny hoe tokony lapan'ny démocratie amin'ny teny mera-pirenena tokony misy zavatra zany ho vita ao anatiny mba hanana ny lanjany lay androm-panjakana zany tiana hiaviana eto mba hanana ny lanjany ohatra hoe resaka fa fandovana ny bureau permanent ohatra dia ny lalam-pandrenana ihany no milaza fa raha misy motif grave dia ny roa paritelony solombavambahoaka no manana fahefana andrava bureau permanent motif grave ary misy lasabato atao ny roa paritelony solombavambahoaka zany tsy maintsy arana sy ajaina zany lalam-pandrenana zany voalazany lalam-pandrenana io lalam-pandrenana koa amin'ny andininy fahasivy amby fitopolo dia milaza fa ny fomba fampandehanana ny androm-panjakana io dia lalàna fehizoro sy ny fitsipika anatiny ao amin'ilay androm-panjakana zany hoe ny fitsipika anatiny ao zany tokony adiny solombavambahoaka hevitra raha ohatra ka tiany melanjany io androm-panjakana io izy fitsipika anatiny ao tokony adina hevitra patrika ny arahana nalala fa misy ny vondona solombavambahoaka sasany zay atao hoe tsy nakasitraka niny fomba nametrahana ny bromaritra mihitsy ohatra ary tonga hatrena ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fijerena amin'ny mara-dalàna na tsy ny texte zay nentina nanaterahana iny amin'izao fotoan'izao mandehatra ny amresaka hoe mety isina fandravana indray an'izay bromaritra zay aona ny fijerinareo an'izay lafiny anankiray zay fijerina azy aloha zay moa dia mametraka amin'le hoe zavatra fanajana lalàna sy lalam-pandrenana sy le hoe fahamarina toeran'ilay raharaha politika sy ny fanjakana zay mipetraka fandravana androm-panjakana anankiray zay mipetraka zany aloha dia na titsika na sy titsika dia anamaloko endrika ny tsy ny androm-panjakana fa le bromaritra no resahany raha ohatra ka le bromaritra zany dia le bromaritra mantsy aloha zany dia zao hoe nanahoana moa ny fomba ny fidianana le bromaritra raha ny fomba fahitana azy fomba fijery manokana ty zany dia zao hoe nisy mpifaninana tao nisy andaniny roa zany tao dia nifaninana dia samy nanaika an'izay fepetra ahafahana mifaninana dia nisy ny resy nisy ny nandresy ary lay resy tamin'ny fotoana io dia ny aiky ny fahareseny ary nametraka fa nandresy anankiray dia rehefa teo ariana zany araky ny teny namako teo ny hoe misy lay olona
zay sy tena ataontsika hoe sy tompona raha mivantana lay mpikaramanady politika manao resaka be tabe ivelan'zay lesaka hoe lalàna sy lalam-pandrenana zay de io anisan'ny olana eto Madagasikara niteraka krizy hatramin'izay ny hoe manaiky ifaninana de mifaninana kalalahana mandatsabato de rehefa resy zay vao milaza fa hoe tsy ekainandray iny zavatra iny tamin'ny fividanana flo de zany foana nisy teto samba ny fividanana flo teto tamin'ny farany teo ary iny zany tokony hotazonina iny satria fitaratra ty Afrika iny hoe nanaiky lay anankiray resy hoe resy a tinina andresy iny zany tokony hotoizana fa raha ohatra zany ao amin'ny anteny meram-pirenena io no tonga amin'ny hoe andravany birao zay efa nipetraka de iverina am'le zavatra efa taria aloha lavitra indray le hoe rehefa resy a de ataondray sy andravana so kosa hoe satria ny raha malalagna izy zany hoe ny filohan'ny braomaritry ny anteny miera am'izao fotoana zao Andriamato Christine Razanamahasoa zanaka ny faritany Fianarantsoa ianareo avy rariny loatra raha hoe mametraka an'izay fijery zay nareo zay voafidy de voafidy satria olo ny faritany Fianarantsoa aloha zao no Petra Kotinena koa ne zanaky Fianarantsoa fa zanaky Fianarantsoa zao manakina ny fomba fitantanany Petra Kotinena zao ka asa sanatriny vava hoe raha pitsikoa izy ve fa ho tana mafatina ataoko hoe tsy fahaiza mitantana ohatra zao tanàna Fianarantsoa tao ny Ramatoa Razanamahasoa Christine asa misalasala anao fafa ny Ami de la Croix ny teny voalohany eto indray hoe zao indray zavatra tsy mety ao amin'ny anteny meram-pirenena na raha-pirenena zany tsy jerena koavany fa matonga misy dikany io e rehefa moka lalàna na décret de araky ny lalam-pandrenana araky an'izao de amin'ny fomba ahoana moa no handrava bropera manao hoe araky ny lalam-pandrenana araky n'inona araky ny fandikana lalàna inona na fana mandrava n'ilay bropera manao 720 ny député tao nandray anjara tamin'ny fifidiana raha ihany angamba vato maty sa vato fotsy tamin'iny nandeha tamin'ny télévision national any nanaraka akaiky an'iny daholo ny olona rehetrarehetra de aty aoriana hoe tsy mety fa misy zavatra tsy ara-dalàna de zahay le kilalaonjaza ao amin'io assemblée nationale fahalalako an'io de hoe misy député zatra mikaramo avy eo ary tiako mihitsy ny député ny amaly an'izao hoe mikaramo nareo de hoe raha vao indray hoe hiboahan'ny fizaram-bola manaraka indray zay ny dikany eo fa tsisy afaka miteny hoe zao ny lalàna voadikana zao ny lalàna tsy voahaja aza diny fa ny andiny fa vala amin'ny fitopolo amin'ny lalam-pandrenana de milaza masava tsara ny hoe fivoriana atalata faharoa aorinany fanambarana ofisialy ny vokatra fividiana solombavambahoaka de en plein droit ny solombavambahoaka mivory anao inony ifidy ny braomaritra sy ny commission io zany zavatra ny lalam-pandrenana no miteny an'io zay zany mametraka foana hoe tsy maintsy manaja lalam-pandrenana atsika na tytsika na sy tytsika fa raha vao tsy manaja an'io ny filoha ohatra na androm-panjakana hafa de misy olona manisa foana any hoe ray zay roa zay telo zay de ho tonga ndray ny mpikaramanady politika am'ireo solombavambaoaka reo ihany eny no hitanan'izany hoe le fasy indray le vola fanao empêchement définitif ny filoham-pirenena tsika eny ary somary rehefa mandeha ihany ny fotoana ary lasalasa ry izy am'rahalahy amara-parana antsika inona no atao hoe ami'tinana indrindra mahakasika ny etaetanareo avy an'ny Fianarantsoa amin'ny resaka tanàna ampitaina ampijery ampitaina ihany keo amin'ny tompona andraikitra mahifa ito amin'ny firenena zay mahita zao fandarana zao izay mirahalahy tonga eto moa tsy tonga amin'ny anaran'ny tenanay fa tonga amin'ny anaran'lay sehatra fifampidinena zany ao anatin'ny Ami de la Croix nahazo ny tsodrano ny mpikambana tamin'izany Ami de la Croix zany sy ny ray aman-dreny mpiangonana zany tsy miteny amin'ny tenanay zany zay fa miteny ao anaran'io groupe io zany dia mitondra ny feony tsy manam-peo be de be hoe le vahoaka roa etsy mahery ao Fianarantsoa tsy afaka hiakatra aty zany fa iveriko fa maniraka anay ireo izahay efa manana fandaharana isan-kerinandro Fianarantsoa am'le hoe feony tsy manam-peo zay de mitondra an'izay ary farany amiko de hoe fantatra hoe raha ho Fianarantsoa io miraviny io fa ty amin'ny fanjakana foibe ny tompony fandidina amin'io zany de miakatra aty zahay manaitra n'izay fanjakana foibe ny lokaloka teo mason'ny vahoaka malagasy hoe hamerina fanjakana tandalàna de apetraka eo amin'ny lohan'ny filohan'ny republika zany zay hoe ianao nampanantena amin'ny vahoaka malagasy analja ny lalàna ametraka fanjakana tandalàna io misy tranga ho Fianarantsoa azona hitsarananao fandraisanao fanapahan-kevitra mahakasika an'io tanàna Fianarantsoa io mbola mary ny vahoaka majinika amin'zaly fa ary mitombo andro manalina ka
vahoaka zany a tsy nitombosoany mpanao politika no alohany tombosoany vahoaka maro anisy vahoaka madinika vahoaka zany itodika am'izay fizarevana ny tombosoany vahoaka maro anisy zay ny fitondram-panjakana ary mangataka manao antsoavy zay ho an'ny fianaratsoa mba tsy revo atao vahintondraraha ny vahoaka madinika ao fianaratsoa fa mitaraina mitoreo aty amin'ny fanjakana fohy be zay mbola metrahany fitokisana hatramin'izao aloha ary mbola metrahany fanantenana ny hoe hijery azy ny fanjakana fa manaitra zay fa ohatrany hoe manay hoe sao de efa zatry ny tany aloha zany le fomba nataon'ny sasany tany aloha le hoe manao fitaovana ny vahoaka fotsiny fa eto zany zay de mametraka an'izay ary manao antsoavy ihany koa hofanajana ny fipetra ny tanytandalana sy hofanajana ny lalam-pandrenina eny ary hoantsika mpijery andriamatoa isan'ira Andriamarikoto Benjamin sy andriamatoa Randriaromanana Patrick avy amin'ny sakaizan'ny Lacroix na Ami de Lacroix no nivahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity nitondra ny zavamisy any amin'ny faritra izay nisolon'izy ireo tena dia ny any renivohitra Betsileo andry Fianaratsoa any izany mitondra ihany koa ny fomba fijeriny amin'ny raharam-pirenena sy ny amin'ny tokony ametrahana foana izay fanajana ny lalam-pandrenana izay ao anatin'ireo fanapahan-kevitra rehetra raisina eto amin'ny firenena mankasitraka mankatilina nareo mirahalahy ny alavilavitra ary nanaiky vahiny tamin'ny fandarana ndraimbava ahafahanareo ametraka ny veloma sy marampireo mijery atsika ndraimbava angamba de fisaorana ny matv zay napetrahano anay tsy tampisalasalana zay zany manome toky amin'ny vahoaka ny Tananarivo moa tena mahita an'ity zany hoe zany Ami de Lacroix zany de olona andry ny fahamarinana ao anivon'ny fiangonana katolika indrindrandrindra gazety Lacroix zany ka ny vaovao rehetra zay ampitainay tsy midika mihitsy hoe ho fakalana olona fa tena hoe vaovao mari-potitra io vao marina dia tsy maintsy avoaka moa zay marina zay tsy famohanao marina manko de firaisana tsy kombakomba ka dia mananteny zahay fa mbola misy fanjakana tandalana eto misy mpitondra vaovao na vita fianianana ho an'izay lalàna zay eto dia mba tsy hivaona amin'izay zany mba tsy handisy fanantenana ny vahoaka toy n'izay nitranga tany aloha tany sorapetra eny ary tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alin'izao ankasitrahana ianareo mpijery rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana ity toy zany koa ny teknisiana ny aransalata amin'ny fanatontosana ny fandarana mametraka ny manam-pitafa manaraka ilay tompo klasy tompoko vavy firoma tompoko